Fahavitatena ara-tsakafo, inona ny olana? Mahavariana dia mahavariana amin'izao fotoana izao ny anohanana izay mitranga ao Madagasikara. Ny ao atsimon'ny nosy moa izany no tena hoe mibaribary fa raha ny statistika azo amin'izao fotoana izao dia efa presque manenika ny nosy iray manontolo izany io anohanana io. Inona no mety ho ambadika izany zavatra rehetra izany? Tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia manome fankasitrahana an'ireo mpanao abonnement sy ny mpanaraka tsy tapaka. Alohan'izany zavatra rehetra izany dia mamela ahy ianareo hanome an'ity tantara kely ity, tantara marina izy ity, izay manome lanja ny malagasy sy ny vokatra ao Madagasikara ary indrindra izany dia ny harena misy ao amin'io tanitsika io. Tamin'izaho nanao stage tany Frantsa izany nanao interne en médecine izany dia nisy mpivady atao hoe monsieur et madame Landos izay izany marariko tao an'hôpitaly. Vao nahita izany izy mivady dia nilaza hoe tena malagasy hozy izy. Dia tamin'ny voalohany izany zareo tsy sahy hoe tonga dia nanontany ahy fa mijerijery ahy foana izany zareo rehefa mandalo manao vizity izany fa tsy tanany izany tamin'ny farany dia nanontany izy, tsy malagasy ve ianao? Eno aho. Tena nitombona mihitsy ny ahinay izany hozy izy mivady. Teo izany dia tsy nisy intsony ny resaka izay nifanaovanay tamin'io mpivady io afa-tsy Madagasikara. Ny fankasitrahany an'izany Madagasikara izany dia tena hoe tsy azoko tantaraina anareo eto fa tsy tapitra ny fitantarany an'izany Madagasikara izany. Satria tamin'izany andro izany dia ingénieur agronome io monsieur Landos io dia nandeha izy izany tamin'ny voyage de noces zareo izany dia destination Madagasikara. Ary rehefa tonga teo izany zareo tamin'ny sambo dia tonga dia nandeha tany ambanivohitra be tany Iosy tany. Ny fitantarany azy izany dia tena paradisa tanteraka izany Madagasikara izany satria maha ingénieur agronome an'io olona io izany dia nampianatra izany izy ny méthode fambolena vary izay hoe hamokatra bebe kokoa izany. Dia tany ambanivohitra be izany izy mivady no nipetraka dia fanaovany ny description an'izany Madagasikara izany dia tena paradisa tanteraka satria dia tsy misy hozy izy zavatra tsy vokatra tao amin'io toerana izay nandehananay io. Ary tany amin'ny les années 1950 tany ho any izany izy mivady no tonga tany ambanivohitra be ny Iosy tany. Dia ny vary hozy izy, ny voankazo, ny akondro, ny voasary, ny hanin-kotrana rehetra hozy izy, ny voamaina, tsy hitako hozy izy zavatra tsy maniry amin'io Madagasikara io. Ary dia tsy hitako koa izany hozy izy ny harena izay tsy hita ao amin'io toerana io. Dia notantarainy daholo izany ny hoe resaka hoe manoto vary hono ny mpiasany dia mibaby zaza izany hoe ny zanak'izy zareo izany efatra dia naterany taty Madagasikara daholo fa tamin'ny province samihafa izany ny naterahany azy. Naterany tao Iosy izany nisy nataony hoe Bara dia nisy naterany tao Fianarantsoa nataony hoe Betsileo dia nisy naterany tany Antananarivo nataony hoe Merina. Ireo izany ny surnom omeny an'ireo zanan'ireo ary dia tamin'ny fankahitako tamin'ny zareo izany dia hoe mihinam-bary foana ny zanany satria nandray an'ilay karazana habitude izany tany Madagasikara. Itenenako amintsika fotsiny manko izany zavatra rehetra izany hoe akanton'ny Madagasikara ny fijerin'ny olona azy ary ny hoe zavatra vokarina.
tena nisy ozy izy ny fandriam-pahalemana tamin'izany andro zany ary dia ny mpiasanay ozy izy de mibaby an'ireo zanako ireo amin'ny lamba reny hitanareo zany le hoe fomba fibabena zaza ny Madagasikara ireny zany ary dia ny olona ozy izy dia tena mifampatoky ary tena mifankatia fatratra ka dia mampalahelo anay mivady mihitsy tena tsy afaka ino zahay fa misy anohanana ny Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Zay zany entre parenthèse izay hoe tantarany monsieur et madame Londos zany ny fomba fahitany an'izany Madagasikara izany ary dia tsy maty tao am-pondry zareo mihitsy na de efa niverina aza izy zany niverina tany amin'ny tanindrazany tany Frantsa izany. Ity indray nefa zany dia tantara hafa ihany koa zay tantara marina ihany koa de ny fahazazako zany izay hoe ny ray aman-dreniko zany mpampianatra nampianatra tamin'ny banlieue ny Fianaratsoa atao hoe Mahazaingy. Tao zany no nipetrahanay satria tamin'izany andro zany dia nisy logement mpanjakana tamin'io toeran'io ary dia nisy tany midadasika azo ambolena zany teo amin'ny tokotaninay tamin'izay fotoana izay. Ka dia rehefa mitantara amin'ny zanako zany de tena mitsiriritra fatratra ny zanako rehefa mitantara an'izany fahazazako zany satria ny zavatra tsapako zany tamin'io fotoana io 2 mianadahy zahay kanefa dia tsy mba nisy narary zany mihitsy tao anatin'ny fahatsiarovako zany nandritra n'io fotoana izay hoe nipetrahanay mianakavy zany tao Mahazaingy io satria ny zava-misy zany de ny hoe ampy sakafo ary sakafo ara-pahasalamana rivotra madio no ny ainanay tamin'izay fotoana izay ary dia tamin'ilay tany midadasika teo an-tokotany dia afaka namboly karazana legioma sy karazana voankazo maro dia maro zany ny ray aman-dreniko tamin'izany fotoana izany. Nisy olona moa zany hoe mpanampy ihany zany manao zaridaina misy ny mahandro izay hoe nanamoramora zany ny asa izay atao ka ny tena fahatsiarovako tamin'io zany de ila hoe tontolo iainana madio ary dia ny sakafo dia bio daholy naturel ary izany no sakafonay isan'andro satria dia misy an'ireo karazana legioma sesehena toy ny voatabia zany ny tongolo ny gros oignon ny anana misy ihany koa zany an'ireo karazana hanin-kotrana maro toy ny vomanga ny saonjo ary ny mangahazo manginy ihany fotsiny koa zany ny ravy mangahazo izay hoe ny ravitoto izay afaka atao laoka amin'ny afangaro amin'ny henan-kisoa zany zavatra zany dia niopy ihany koa zany zahay nanana basikoro zay misy ny vorona misy ny vorontsiloza misy ny gisa ny ganagana ary misy ihany koa zany ny voromailala ka izahay zany dia preska tsy mividy anina sakafo raha ny sakafo andavanandro zany dia tsy vidina any ivelany fa ohatra hoe ny henan'omby zany no hoe vidina de ny vorona niopy ihany koa zahay zany kisoa tamin'io fotoana io de zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ilazako amintsika fotsiny an'ireo hoe sakafo ara-pahasalamana izay hoe isika ihany dia afaka manao an'io mamboly raha ohatra ka manana zaridaina kely ianao eo an-tokotany dia asivo amboleo an'ireo karazana legioma sy ny karazan-javatra maro samihafa izay hoe afaka hoaninao zany ka mba ampiena zany ny depansy satria 2 mianadahy zahay tamin'izay fotoana izay
instituteur sy institutrice ny ray aman-dreniko a kanefa dia nanana ny ampy zahay satria tamin'izany fotoana izany koa dia nianatra tamin'ny école privée sy école katolika daholo zany a izahay a mianadahy izany hoe ilazako fotsiny a amintsika rehetra zany zavatra izany a ny amin'ny hoe azontsika malagasy atao tsara mihitsy a ny mahavita tena ara-tsakafo ary akoatran'izay a dia mbola nanimboly vary ihany koa ny ray aman-dreniko tsy teo atoerana aloha ny nambolenay vary a fa nisy toerana izay hoe toerana tanimbary amin'ny dadabenay zany a no hoe nindramin'ny reniko zany a ny mba hoe ambolena vary dia teo ihany koa zany a ny ataontsika hoe koa zany hoe fahavitatena ara-tsakafo koa eo amin'ny resaka vary zany fotoana rehetrarehetra izany moa zany a dia tamin'ny periody izay hoe nisy ny ataontsika hoe karazana pénurie zany a teo amin'ny firenena satria tamin'ny andron-dratsiraka moa zany a no niainanay an'izay karazana fiainana izay ka tsy hoe akory hoe manakihana na hoe manometsiny an'ireo a izay hoe nahita fijaliana tamin'ny fotoana ny président Ratsiraka izany satria maro ny hoe labary tamin'izany fotoana zany kanefa moa zany a zahay a de tena tsy tao anatin'izay mihitsy a ny fiainanay satria izay hoe nahavita tena ara-tsakafo a tamin'ny alalan'ny fambolena misy ihany koa ny rivotra madio tamin'izany fotoana izany a de satria feno ala kininina manodidina ny tranonay zany ary dia nisy ny fandriam-pahalemana satria dia teo amin'ny fotoanan'ny fahazazako 5-9 taona 7 taona ohatran'izay zany a no nipetrahako tamin'io toeran'io dia afaka nadeha andriaria tany anaty ala mandeha rery any anaty ala kanefa dia tsy matahotra n'izaniza ary tsy matahotra an'izany hoe mpamon'olona sy ny hoe mpangalatra zany a tamin'izany andro zany ilazako amintsika hoe nisy ny fotoana tena naparadisa any Madagasikara nahoana moa zany zavatra rehetrarehetra izany no tsy ho afaka averintsika raha ohatra ka misy ny karazana zany hoe fandinihana manokana any hoe fiainam-pirenena ny fiainana any ambanivohitra satria dia raha ny fahatadiavako zany a ny fomba fiainanay a tamin'izay fotoana izay rehefa mitantara amin'ny zanako aho a dia mitolagaga ny zanako hoe paradisa zany na niainanareo izany ary dia mitantara koa aho a ny fandehananay a mianadahy rehetra any anaty ala izay manao an'ireny ohatrany hoe Tarzan reny a miakatra hazo a de mitsambikina amin'ireny ohatra hoe anana grenadelle reny zany hitanareo reny hoe na cordana grenadelle zany de reny a no anaovana korisakorisa zany a any anaty ala miaina ny rivotra madio a tamin'izany andro zany a ary dia manao ihany koa ny fanatanjahantena satria de mifanenjika indraindray zany eo an-tokotany manao vitsili manao an'ireny hoe danse à la corde reny zany a de mampietsika reny zavatra reny raha hoarina zany a amin'ny tanora ankehitriny a izay efa somokotra ao amin'ny cellulaire sy ny internet daholo c'est bien dommage mais c'est comme ça tena lasa tsy mampietsika ny tanora io zavatra io tsy mampietsika ny ankizy ary dia mety ihany koa zany a anome karazana bourrage de crâne ny tanora ankehitriny a sy ny ankizy a zany zavatra zany a ka dia mety hiteraka an'ireo hoe karazana retina satria rehefa tsy mietsika ny ankizy a dia manana ihany koa ny ataontsika hoe tendance amin'ny fitohanana na ny constipation izay tokony ho jerevantsika ray aman-dreny akaiky dia akaiky izany zavatra rehetrarehetra izany satria amin'izao fotoana izao moa zany a dia
ny areti-kibo ny fivalanana izany no malaza ary dia ny gripa sy ireo karazana aretina mamizabizana maro samihafa zany no tena betsaka any Madagasikara amin'izao fotoana izao ka dia ny tenako moa zany dia manentana hatrany eo amin'ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fifohana ny rivotra madio, ny fampitoniana ny saina ary ny fanetseham-batana, ny fahaizana mamaha ny olana, inona marina ny olanao, jerena amin'ny fo sy ny saina tsy miakatra ny olana mba ahafahana mandeha any amin'ny vahaolana. Zany rehetrarehetra izany ilazako amintsika fotsiny ny hoe indrindrandrindra moa zany dia ny eo amin'ny fandriam-pahalemana no tsy maintsy tokony hojerevan'ny mpitondra fanjakana akaiky dia akaiky mba ahafahany isam-batan'olona mamerina an'izay hoe karazana rivotra madio any ambanivohitra izany ary dia ahafahana miaina ao anatin'ny tontolo misy ny zavaboary mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa. Ka tamin'ny fahatalovako tany Madagasikara dia efa mba betsaka aloha ny olona izay hitako fa miezaka zany amin'ny fisotroana rano mafana, rano madio anaty termosy. Maro dia maro zany ny fianakaviana izay hitako mampiasa an'izay metody izay ary dia tsara io zany fitandrovana ihany koa amin'ny resaka hoe valana retina izay mety hoentin'ny rano zany raha ohatra ka tsy ampangotrahana ny rano. Dia efa maro ihany koa ny hitako hoe rehefa mahandro legioma ohatra zany na ny ataontsika hoe ny legioma atao crudité zany de misy ihany koa ny manao an'ilay metody hoe atao arotsaka anaty rano mangotraka atao masamaitso ny legioma crudité de iny no esorina rehefa avy eo zany de iny no asiana voasary makirana na ny vinaigrette sy ny sisa dia efa betsaka ihany koa ny hitako hoe rehefa manao an'ireny karazana mayonnaise ireny dia mayonnaise atao tanana zany vita tanana ao an-trano no atao reny zavatra rehetrarehetra ireny mantsy zany dia ny hoe ny fihinanana ny zavatra madio natoraly ary bio. Ka tsy dio matetitetika ny eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao satria dia manome an'ireo torohevitra maro samihafa ara-pahasalamana na eo amin'ny fomba fisakafoanana izany na eo amin'ny fombafomba rehetra izay atao hiatrehanao ny fiainana, amahanao ny olana madinidinika izay misy na eo amin'ny resaka ara-pitiavana na ao amin'ny resaka tokantrano, eo amin'ny vehivavy na eo amin'ny resaka politika izany dia miainga hatrany isika zany ny amin'ny hoe inona ny zavatra anananao eo dia iny no afaka andia hatratraranao ny tanjona izay tianao hotratrarina. Dia toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.